fiainana. Fa tsy nitondra ninona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala eto. Amen. Timoty 1:9-5. Hafatra Paoly apôstôly omeny an'i Timoty kely zandriny any ampitondrana fiangonana any izany teny izany. Fa tsy omeny an'i Timoty fotsiny koa, fa asainy ho zarainy Timoty amin'ireo kristianina izay tantanany ihany. Tsy vao i Paoly apôstôly no niteny an'izany, fa na hijoba koa ary tao anatin'ny fizan-toetra mahavaivay noentiny, dia efa niteny mihitsy hoe nitanjaka aho tonga teto ary mitanjaka aho hiverina any. Mahery ary mahitsy izany teny izany ry havana. Tsy nitondra ninona tokoa hita tamin'izao tontolo izao isika, ary tsy afaka hitondra na inona. Fa taro izany, na ho angolinao ary ny zavatra rehetra, na ho azonao ary izao tontolo izao, na ireharehanao ary maizy azy anao ny toeram-boninahitra rehetra misy anao eto amin'ity izao tontolo izao ity, eno fa na izay mety ho toerana ambony misy anao hatrany amin'ny fiangonana any ary tsy izany rehetra izany no ireharehanao, satria tsisy azonao hoentina miaraka aminao miala eto izany. Fantaro fa tsy nitondra na inona tsika teto, tsy misy atsika eto izany no dikany, fa an'izay namorona n'ity tontolo ity ny zavatra rehetra. Ary satria tsy misy anao eto fa ampindramina anao fotsiny, ampindramina antsika fotsiny mba hiadana antsika, izany ange tsy tsaroantsika, satria tsy misy atsika eto dia tsy afaka hoentintsika miala eto izany rehetra izany, fa eto ihany nindramantsika azy dia mijanona eto ny zavatra nindramantsika. Nampindramin'Andriamanitra anao fiara io, nampindramin'Andriamanitra anao hitany io, nampindramin'Andriamanitra anao hitrano, nampindramin'Andriamanitra anao ny vola eo ampelantananao, nampindramin'Andriamanitra anao io asanao farany ambony io, nampindramin'Andriamanitra anao itsena lehibe anananao io, nampindramin'Andriamanitra anao daholo ny zavatra rehetra na vadinao na ny zanako, ampindramin'Andriamanitra anao. Fa rehefa miala eto ianao dia tsy maintsy afonao eto izany zavatra rehetra. Dikan'izany dia izao, andeha antsika tsy hirehareha amin'ny zavatra ny tany sy ny maizy azy antsika, fa tsy misy atsika na dia kely akory aza ry havana, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hibridana ianao tonga teto ary hibridana ianao hiala eto. Mila mandinika isika ry havana, mandiny tena tsara fatratra, efa hifarana ange izao tontolo izao tsy hoely. Mila miomana isika, miomana ara-panahy fatratra. Izay rehetra ampindramin'Andriamanitra anao dia ampindramina ianao mba hoentinao ampiasaina, ahitoriana amin'ny filazantsara, ampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy hoe ampindramina ianao iny dia anaovanao izay tianao sy izay vokatry ny fonao rehetrarehetra, tahaka n'le mpitandrina tsy marina. Heveriny fahanazy ny zavatra nomen'ny tompony azy dia ampiasainy amin'izay tiany anaovana azy, kanjo tonga tampoka ny tompony amin'ny ora tsy ampoizina. Ohatran'izany koa tsika, ampiasao amin'izay nampindraman'Andriamanitra anao izay omeny anao ry havana, fa tsy hatondra ninona ianao miala eto. Andeha ary izany no lesina ho raisitsika, hitsangana indray ianao androany, hiatrika ny fiainana any amin'izao tontolo izao any, amin'ity herinandro vaovao ity, dia fantaro an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ampiasao voninahitr'Andriamanitra izany. Amen.